sehatra politika tsy mihoatry ny folo isan-jato ny tapandraisana anjara ny vehivavy malagasy. Fantrana lalina atosika mitady vola ny ankizy manomboka eo amin'ny faharoa-taonany. Dirama ankotry ny jiro fa irano ihany koa ny malagasy ankehitriny. Na iova foana aza ny ministra kely ny finoana hoy ny mpanao politika. Ny lohany mihitsy no tsy mahay mandrindra ny andraikitra raisy ny ministra ampio ny teti-bola ambany ho ampiasaina mandritra ny fotoam-piasana. Midika izany fa ny teo ihany no teo harantsika ny fanadihadiana. Efa notsotsofo finarabaka teny voateraka ilay governemanta vaovao. Efa nanomboka ny 10 Jolay lasa teo no nandrasana azy ireo saingy iray volana mahery-tsy aoriana volompoitra. Usastra ho ny mpanao politika nahitana fahombiazana amin'ny governemanta vaovao satria ny lohany mihitsy no efa tsy mandeha. Isy ny fampandrosoana eto Madagasikara saingy makany amin'ny fiemorana ho ny fanazavany. Fa le flou zay mitantana antsika mihitsy gne tsy hainy zany gne mandrindra gne andraikitra zay tokony le raisin'le ministra. Ary le ministra koa am'izay fotoana zay matahotra le président amin'ny abrogation sy reo direction technique isaky gne chaque domaine ministériel zany ka sy afaka androso misy raha vao misy resaky mifankatahotra zany agnatin'ny fampandrosona ny Madagasikara zany. Mbola ny teo ihany mety mbola lombolombo ny teo aza satria eritrereto hoe ny zavatra navoakan'ny gouvernemanta teo farany tamin'ny fanatrehana teo fa miena daholo au lieu de hoe Madagasikara sy misy mandroso zay tokony ho boostena zany na apina reo vola hiasa amin'ny département ministériel isin'ny fampandrosoana tena izy. Ahoana moa fampandrosoana am'zay fampandrosoana miemitra ane fampandrosoana managny roy karazany. Misy izy miemitra do mandroso miemitra anao fa misy izy miroso de agny amin'ny fampandrosoana gne vahoaka malagasy zany zay. Ka amiko zany efa nenanao gne budget nefa sy par rapport gne programme nasional de zany ane gn'agnaty vilia sy lany gn'ambilagny takarinao ka hoy zao hoe kisarisariny fosiny ihany zany io. Profera hitarafana ny tsy fampandrosoana ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Fako misavovona, lalana potika, tsy fandriampalemana, fisavoritany tsena sy ny fiarahamonina, santony ny olana ireo, saingy nanjavona tsy hita ny mpitantana ny tanàna. Lalana ivoana amin'izany ny fifidianana be ny tanàna 12 Desambra ho avy izao. Mila fanarenana goavana Antananarivo ka tsy tokony anakanan'olona ilaza kofidiana. Tsy misy fahamboniana na fahambaniana fa mitovy ny rehetra ho ny fanazavana eo an-trehan'io resabe ataony pomba ny fitondrana malona ny firotsahako vidiny Flora Valmanana. Si possible zany hoe commune urbaine d'Antananarivo renivohitra Madagasikara ombay mitady ny PDS miaraka ame vola be sy tagny sisy mpitantagny le commune de avela fosiny am'izao ve de ilaza ndray hoe en cas de force majeure saison de pluie sy azo ekena tso satria en cas de force majeure saison de pluie foana nanaovana fifidianana donc zany tape dalakaleny fitondram-panjakana tapitra le lainga satria zay zao miainga tena apotiapoty masomaso misy miandry an'io io sisy ambany sy ambony fa gne zay manetsy tegna avao zany gn'asandratry ary zany be ny tanànan'ny commune urbaine ny Antananarivo zany be ny tanànan'ny capitale Madagasikara ambony zany ary izy sy resa boninahitry gn'anaovagna an'io fa fitohizany atolony gn'anaovagna an'io zavatra. Na hotadiavina azy ireo fomba rehetra nakanana azy tsy ho candidat milazy Antananarivo ho ny fanamafisana. Le resaka etra io manko le tsy mahavoalo etra tamin'ny filohan'ny republique izy nafaky nilasaka. Mbola sy amperitaona androany ve izy zany ho sakananao am'zay ny accord de Maputo mirésoli an'izay zay gne résolution satria ny accord de Maputo de mazava hoe zay zavatra simba rehetra onerana ary na président transition an'io filohantsika am'izao zany azinao de hoe hosolona 70% an'io vola io ho an'ny mpamasy vola zany tany Maputo sy Addis Abeba regny mbola igny ane ka mbola misy article maromaro visivisy zay important sy tanteraka zao ny ilavana azy ka zay zany de mitaky ny fampiaragna an'igny zany eo anivon'ny SADC. Any amin'ny olom-pirenena ny baolina anjarana itsiraray no manapa-kevitra amin'ny fivoahana anatin'izao fahantrana lalina izao na mbola hiaritra izany anatin'ny fotoana maritra. Iray volana mahery tao aoriana nanendrena ny Prime Ministre Tsay Christian dia tafatsangana eo arivon'ny gouvernemanta vaovao. Gouvernemanta ahitana ministra 4 ary ministra délégué iray. Sekretera mpanjakana roa dia misahana ny tanàna vaovao toy ny teo aloha sy ny miandraikitra ny fahaleovantena ara-tsakafo departemanta vaovao. Ministra 13 tamin'ireo teo aloha no naverina hitantana ministera. 14 kosa no olom-baovao, 12 no andriam-bavilanitra. Solombavam-bahoaka vehivavy roa no lasa ministra,
Isan'ny iraka ampanaovina ireo mpikambana vaovao ny ity gouvernemanta ity, ny fidinana ifotony ijery izay olam-bahoaka. Na dia niakatra kely aza ny tany vehivavy malagasy misehatra amin'ny politika dia azo ambara fa mbola ambany dia ambany ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ity sehatra ity. Ny polisan-jato ny fiarahamonina malagasy no mihefitra fa ny lehilahy no havanana kokoa amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena, sakana ara-kolontsaina, ara-toekarena no isan'ny isatra ho an'ny vehivavy malagasy kanefa manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena ny tanora sy ny vehivavy. Maro anisa raha teo izy ireo ka tokony sehatra bebe kokoa amin'ny fanaovana politika anehoany fa manana ny maha izy azy ary mitondra ny anjara biriky ho an'ny firenena. Fanadiady. Dimampolo faingo fito amby enimpolo malagasy dia vehivavy. Arak'izany dia ny maro anisa ny vehivavy. Mitana toerana sy andraikitra lehibe izy arak'izany. Tsy eo anivon'ny tokantrano ihany anefa fa ao anatin'ny fitantanan-drakam-panjakana eto amin'ny firenena iray. Tena ilaina ny fandraisan'ny vehivavy sy ny tanora anjara eo amin'ity sehatra ity. Nambaran'ireo olom-pirenena sendranay fa manana ny lanjany eo amin'ny tany sy firenena ny vehivavy satria manana risoposy finiavana ary miaina ao anatin'ny fiarahamonina kanefa raha ny taremarika dia enina ka hatramin'ny 900 ihany ny tampandraisan-jaran'ny vehivavy amin'ny sehatry ny politika. Efa mitovy zo raha teo ny lahy sy ny vavy, eo koa ny miralenta. Manana ny fahalalana sy fahaizana idirana amin'ny sehatra ara-politika ary ny vehivavy. Dia tokony handray anjara betsaka ary tokony havitany izany sehatry ny politika izany, hitondra fanavotana ho an'ny firenena, manana anjara toerana lehibe koa ny vehivavy eo amin'ny firenena afaka manavitra n'izao firenentsika izao. Izany misy ny politika dia misy ny fandrosoana, matotra, mazoto, milaza ny tena hoe famarinana ary mijoro amin'ny famarinana mandrakariva. Izay zany ny anarana salamiko hoe vehivavy dia ohatran'izay. Mbola vehivavy zany mbola manana herim-po kokoa. Vehivavy koa manana tanjaka amin'ny zavatra rehetra. Hevitra sy stratégie hoentina hitondra firenena iray. Isan'ny lesoka amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny tsy fijerona amin'ny fahamarinana ary ny fitiavan-tena. Lesoka renina ao anatin'ny sehatra politika dia ny tsy fijoroana amin'ny fahamarinana fa rehefa mahazo toerana dia lasa fanandratan-tena no misy. Dia mba tsy ho izay izany fa hanana fanetretena ka hijeriny mahasoa firenena sy ny vahoaka na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Entanitsika vehivavy manam-pahaizana dia mba hizara ny fahaizantsika ihany koa ao anatin'ny sehatry ny politika dia tena ho amin'ny fahamarinana no hitondrana ilay izy fa tsy ho sanatria amin'ny fireharehana. Dia manentana antsika vehivavy zany indraindraika mba hampandroso an'ity firenena ity. Mbola betsaka ireo fanamby tokony ioarana raha tiana ny ampandraisana anjara bebe koa ny vehivavy malagasy. Hatreto manko aloha dia eo amin'ny fitopolony ireo vehivavy 12 ka hatramin'ny 420 taona no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mifampiakina betsaka ny asa ataon'ireo nampindramina fahefana sy ny olom-pirenena ivoanana ity krizy eto amin'ny firenena. Mila ny rehetra ho tompon'andraikitra ny zava-misy fa tsy vita ny mitazana fotsiny. Ireo manatanteraaka ny zo sy ny adidy ihany koa no afaka andoda tabatra sy hitsikera ary hitondra fanatsarana amin'ny fitantanana ireo nomeny fahefana ho ny tompon'andraikitra iray ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Fanadiadiana eo amin'ny sarina rindra ny Mathieu Prince. Tsy raisana intsony fahasahiranana sy ny krizy ara-tsosialy alovan'ny firenena ankehitriny izay efa miantraika isan-tokonana. Tompon'andraikitra ary anjaran'ny fitondram-panjakana ny manalefaka izany amin'ny alalan'ireo asa mipaky eny amin'ny vahoaka indrindra ny fampananana azy izay tena iankina ny fampandrosoana isam-batan'olona. Mbola olana goavana eto amintsika nefa ny tsy fisiana fifamitokisana eo amin'ny olom-pirenena sy ireo nampindramina amin'ny fahefana ka mampalaina ny olona indrindra ny tanora hifantoka amin'ny raharam-pirenena. Raha mbola misy zany miendrika kolokolo samihafa dia eo ny hitako hoe manahirana ny mpampiasa vola andeha isafidy an'i Madagasikara ho an'izay fampiasana vola zay. Nefa tsika amin'izao fotoana izao mahita fa na ho an'ny mpianatra vao mivoaka vao mahazo diplôma nany dia samy sahirana any ka tsy miasa aloha intsony amin'ny raharam-pirenena satria mieritreritra izy ireo hoe tsy mahavita ninninina amin'ilay olona nametrahany fitokisana nampindraminy fahefana dia lasa amin'ny herin'ny tenany izy ka betsaka ny olona ny tsy mandray anjara intsony amin'ny raharam-pirenena. Dia izay zany ny fifamenoana ao anatiny hoe ny olona izay nampindramina fahefana rehetra na tolorana io na tamin'ny alalan'ny fifidianana dia tokony hiezaka hampalefaka ny herofirin'ny olona izay nampindrana fahefanany aminy. Mila paikady mahomby sy fanapa-kevitra avy amin'ny mpitondra fanjakana no ahafana miala ao anatin'izany.
atonga ny olona aleo tena fa tsy ho zatra toloran-dafa ka anomevahana ny fantrany. Dia eo ihany koa le paikady samihafa hoe ahoana ny ampivoarana ny olona tsirairay mba aleo tena fa tsy ho atosika foana. Be dia be manko le hoe ampiana amin'ny alalan'ny vary, ampiana amin'ny alalan'ny arabola, ampiana dia fanampiana nefa zany iny mbola marika hoe mbola sahirantsika matoa mbola ampiana. Dia eo zany tokony sariana ny fitondram-panjakana hoe matoa ny ministera tsirairay mbola manana programme hoe anampy dikan'izay mbola tsy velona amin'ny tena n'ilay olona ho ampiana. Dia ny tanjona nefa mampitondra fanjakana zany tokony hoe ho velona amin'ny tena n'le olona izay hoentina. Miainga avy amin'ny fahatsapan-tenany rehetra indrindra ny olom-pirenena ny zavamisy ijoro tompona andraikitra fa tsy ho mpitazana fotsiny. Anjaran'ny olom-pirenena ho ny fanazavana no mamefy ny olona nampidrano ny fahefana ka tsy ho ampiasainy amin'ny tombontsoany manokana. Andeha hivorivory dia feno ny trano fa rehefa andeha hanatanteraka ny tapaka ao anatin'ilay fivoriana dia eo ny vitsy. Nefa ny andraikitra koa ho an'ny olom-pirenena tsirairay izay mampindrana fahefana dia manana andraikitra lehibe andeha amefy an'ilay olona nampindrana fahefana hoe tsy hany ny lalana fa aty. Dia tokony hoe tonga saina zany ny olona tsirairay fa tsy raviravy tanana ny tena marina ao anatin'ilay izy satria lasa ampiasain'ilay olona nampindramina fahefana any amin'ny tsizy any amin'ny tombontsoany manokana. Nefa izay ny atsoantsika hoe kolikoly izay fampiasana fahefana ao amin'ny tombontsoany manokana izay. Dia tokony ho lasa hery fiarovana zany ny olom-pirenena izay nandray anjara tamin'ny fampindramana fahefana fa tsy tokony hiraviravy tanana ao anatin'izay. Tsy ho ny dalana iray ahafana manatratra ny tanjona ny fiatriana sy fandraisana anjara amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ireo manao atidy ihany koa no afaka handoda tapitra sy tsikeratra hitondra fanatsarana ny fitantanana ireo nomeny fahefana. Dia ho an'izay ao anatin'ny lisitra zany dia entanina andray anjara mihitsy ho amin'ny fifidianana io satria io anisany hoe ifotony araka ny fitenenana hoe akaiky ny vahoaka io resaka commune io raha mandroso ny commune dia iny mitondra fandrosoana ihany koa amin'ny district. Ny district mandroso mitondra fandrosoana ho an'ny faritra. Fa io zany tsy miainga avy any ambony zany fa fandrosoana fa tsy maintsy miainga avy any ambany. Dia ny fandraisana anjara ny rehetrarehetra izay amin'ny fifidianana manome ny zo feno ho antsika andeha aneo hevitra sy andeha anao ataontsika hoe critique constructive ho amin'ny fitondran'ny olona io mandritra an'izay 5 taona zay satria lasa 5 taona moa le izy amin'izao fotoana. Dia mandritra ny 5 taona izay hitondrany eo zany dia mba manana ho tenenitsika satria nandray anjara tamin'ny fampindramana fahefana azy. Tokony andraikitra manoloana ny zavamisy ny olom-pirenena tsirairay avy manana didy isandraikitra amin'ny fanavota amin'ny pirenena. Pejiny sosialy zo fototry ny olona sy ny vahoaka ny fahazona sy ny fisitrahana rano fisotro madio. Tsy izany anefa no misy eto Antananarivo fa miverina andoharano sy amin'ny fampiasana lavadrano ny mponina eto andrenivohitry Madagasikara. Olana amampolo taona ny mbola tsy ahitan'ny mpitondra vahaolana hatramin'izao ary vao maika aza miaratsy ny toetra raha fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Na mifoha sasakalina na tsy misasa sy tsy misotro rano, izany no iainan'ny mponina eto Antananarivo amin'izao. Miala olana lava ny jirama, antitra ny fitaovana, tsy maraka ny famatsiana ao an-dekaleka sy ny sisa sy ny sisa. Santionany amin'ireo alaolana, ialana bala amin'ny tsy fahombiazana. Tsy vao androany no nisy ny olany herinaratra sy ny rano, saingy tsikaritra fa atao vao maika miamafy izany ankehitriny. Iarandrehetra mahita ny olana sy ny fitarainan'ireo mponina ety Alasora fotsiny ohatra. Eritaona katroka izao, tsy misy vahaolana, kanefa dia tsy kilometatra be miala ny topo famatsin-drano etsy Mandrotreza akory. Kereto ny any atsimo ny mponina Antananarivo ankehitriny noho ny tsy fahombiazam-pitantanana. Mampalahelo le zavatra misy eto amin'ny commune Alasora fa tena somary lasa atao hoe betsaka ny fitarainan'ny olona zany amin'ny resaka rano. Izy io teo aloha mitatitra rano ny commune zany ho an'ilay olona zay matsaka eny amin'ny pompy rehetreny zany izay Sinibendrano moa zao no ametrahana anazy dia nandeha ihany koa zany le rano tany atokantranon'ny olona tany isaky ny alina. Dia mba vitsy zany sisa ilay olona izay maka rano eny amin'ny Sinibendrano dia rehefa zay moa dia araka ny commune ihany ny nanampy ny jiramana natitra an'ilay rano. Fa ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao tena tsy misy intsony nandray mitete aza. Ny rano tonga any amin'ny isa-tokantrano izay mpanjifa ny jirama dia lasa mitombo le filany ety amin'ny Sinibendrano zany dia tsy maharaka intsony le famatsian'ny commune. Satria ny commune moa ny camion sady maka rano no mandroaka ihany koa ny fako izay tsy azo avela
dia misy zany ny tetikasa zay rahanay amin'ny mpanolotsaina ny amin'ny hoe tena tokony itadiavana vahaolana na andeha alofakamy eo manokana angamba ny commune satria atreto tena mbola tsy misy vokany ny resaka ny fanarahana sy ny fampiresahana tany fanjakana zay efa notapahany teo anivo ny filan-kevitry ny ministra mihitsy tamin'izany fotoan'izany hoe atao faran'izay aingana ny fanamboarana ny sinibendrano ety Alasora. Dia nefa hatreto ny appel d'offre zay mandeha rehetra zany dia tsy mahomby, infructueux le izy a. Fampanantenana pokaty atrandy no ataon'ireo mpanatanteraka toy ny filazana fa ampitomboina ny famokarana. Raha nolazaina tany am-boalohany fa efa vita ny fanadiadiana ho famahana ny olanjirama. Valovolana aty aoriana izay dia tokony voavahan delestage raha ny fampanantenana. Amin'izao indray nambara fa amin'ny taona 2024 indray vao afaka ny delestage. Aty amin'ny taona 2024 tsy nijiro ireny intsony no olana fa hatramin'ny rano. Tsy maintsy ifoazana amin'ny sasakalina. Tsapasita pirofo fa notohizana tamin'ny taona 2024 ary mandrakandroandy ny famitam-bahoaka tamin'ny taona 2024. Famisedra olana goavana ireo mpiasa manodidina ny 300 eo anivon'ny trano print loterana etsy Antaninarenina amin'izao fotoana izao. Valitaona tsy nahita mangirana ny mpiasa amin'ireo zo tokony hositrana izy ireo. Nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ireo mpiasa rehefa nandalo ireo dingana sy antanatohatra samihafa ka nahazo rariny. Tonga teny amin'ny toeram-piasany ireo mpiasa androany nitondra ny taratasy azon'izy ireo teny amin'ny fitsarana saingy tsy voaray toy ny mahazatra raha ny fitarainana. Fanampanazavana. Ampahana-karama nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 no tsombola azo. Tsy nisitraka kinapsa ihany koa ny mpiasa raha ny fitarainan'izy ireo. Nisy ny fifanarana nataon'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny taona 2024 ka nanohy ny asany hatrany izy ireo. Saingy nanomboka teo hatramin'izao tsy nahita mangirana ny mpiasa. Vola 7,000 ariary no niraisin'izy ireo farany ny volana May lasa teo raha ny fanazavana. Tamin'ny 2016 jusqu'à 2019 zany nisy hafahany fa nanomboka 2020 moa isan'ilay Covid iny zany dia mba nisy ny fifanarana mba fifampitsinjovana tao anatin'izay fa après an'izay kosa zany tena hoe tonga dia tena tsisy fasy tena hoe mandeha amin'ny resaka pourcentage tsy mahazo ao anatin'ny mois zany zay tsy mahazo atsasaka karama kosa ny tena mariny. Tamin'ny volana May zany zay nandray faran'ny volana May zay 7,000 ariary. 7,000 ariary no raisinay ary nanomboka teo zany ilay sy nizakanay intsony satria nandritra izay 20 taona zay zany zay tena niezaka niaritra tena hoe nanaja amin'izay hoe kristiana nanaja ny lehibe anay tena nanaja fa tsy zakanay intsony satria zahay mamely tena mamely mbady aman-janaka manana didy amin'ny lafiny rehetrarehetra fiarahamonina tokantrano betsaka ny marary maty ny zanaka tsy mianatra ny manofa trano boroka satria tsy mampolofa trano zany zavatra rehetra zany miatra aminay daholo dia tena hoe tsy zakanay intsony hoe manodidina ny 300 izy ireo no voakasika ity raharaha ity. Nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ireo mpiasa rehefa nandalo ireo dingana sy antanatory samihafa ka nahazo rariny. Tonga teny amin'ny toeram-piasana izy ireo androany nitondra ny taratasy azon'izy ireo teny amin'ny fitsarana saingy tsy voaray toy ny mahazatra raha ny fitarainana efa mandeha ny resaka fa voaroaka ireto mpiasa ireto. Tsy niraisin'ny zareo mihitsy hoe tsy mandray anay mihitsy zany zareo hoe ary izy ary tsy mandray anay fa ny sécurité foana nasaina mandray anay dia ohatr'izay foana zany anaovany anay dia vosa hoe nanao ny taratasy hoe tsy niraisin' izay no ny antony zay foana zany anay zao zay tsy mandeha hoe mandeha anjambany fotsiny fa mandeha manaraka procédure foana zany zay hoe avy aty inona indray no atao fa zay no nataony zareo dia izao zahay io zany manaritra taratasy indray zahay aty amin'ny zareo hoe satria nanao fampetsona zareo zany amin'ny fandroanana indray hoe roany zahay dia tonga aty zany zay manaritra ilay taratasy ifampionana amin'izay zavatra izay. Nanotrina azy ireo teny antoerana ny syndicat io maraina io saingy tsy nahitambokany ihany koa izany. Ny safidiny tsy hanao hevitra mahakasika ny raharaha moa ny mpitantana ny trano print raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray na dia voarara ny lalana tanteraka aza mbola mahazovana ny fampiasana zaza tsy ampy taona eto Madagasikara. Atosiky ny fasahirana andavanandro ny ray aman-dreny ka mahafoy ny zanany asa hitady vola amin'ny tany ireo adidy rehetra ao an-tokantrano.
Mavita mandro fotsy mihitsy rehefa tsy mampidibola ny ankizy. Mitantara ny fiarana tokantrano telo mahakasika izany ity fanadihadiana manaraka ity. Eto Behoririka no misy ireto fianakaviana maromaro ireto isan'andro. Manomboka miratra ny andro ary tsy miala ety raha tsy efa maizina ihany koa. Ankohonana tariam-behivavy miaraka amin'ny zaza amam-bolana sy ankizy madinika maromaro. Eto ny birao fiasana, trotoara sy rindrina no solon'ny seza, ary ny zaza sy ankizy kosa no ampiasaina solon'ny fitaovana hidiavam-bola isan'andro. Tsy mipetraka ety izy ireo fa Behoririka kosa no safidy amatoerana be mpandalo azy ary misy fotoana ny fifamoivoizana matetika kakamora ahitana vola. Mangataka amin'ny alalan'ny dabokaponga, ira madinika raina no ataon'ireo ankizy kely. Misy ireo mitondra zaza mivezivezy mangataka eny amin'ny mpandalo sendra azy. Ireo reny mpianakaviana kosa miandry sy mitazana azy ireo mitady vola, toy izay hatrany isan'andro. Manomboka amin'ny zaza 2 taona efa mahay mandeha izy ireo no miasa eto ary 10 taona eo ny zokiny indrindra. Miankina amin'ny vola azony ankizy no hinanana na tsia. Tsy maraka ny vola midiran'ireo zaza raha ny fanazavany irenin'izy ireo satria avy amin'ny vola azo ihany no hivitanana sakafo sy andoavana hofantrano isam-bolana. Indraindray tsy misakafo mihitsy rehefa tsy ampy ny vola izay manodidina ny 7,000 na 8,000 ariary azony ankizy efatra isan'andro. Olana tao tokantrano no antony natongavana tamin'izao zava-nisy izao ny fitantarany. Saikefa nisarahany vadiny avokoa mantsy ireto reny mpianakaviana ireo ireto ka nanita-kevitra ny amitady volany zanany ka nifanojo tety. Sasalamba ny natao taloha saingy tsy nisy intsony amin'izao ny fanazavana. Efa tsy nitsahatra nitady asa ihany koa saingy tsy nisy nandray ho ny fanamafisana. Mampiraka izy satria tsy hita izay ataony ny asa tsisy ny zanaka mbola majinika. Manomboka amin'ny anina izao ny tonga eto amin'ny fito dia amin'ny miandry amboteazy eto izay dia rehefa misy eto dia mitondra mody izy dia tsy mitondra satria eto ilay zanakay mikarana. Faramahazo any ana ireo anankefatra izy indraindray 7,000 8,000 dia iny tsinjaraina sady ampirimana ho fatsana. Ny ankizy kely mena lasopy dia samy mihafa ny lehibe. Karama na sasalamba raha tsy mahita ny tsisy fa me mahihatra ny olona amin'izao. Tsy mianatra mihitsy ireo. Tena tsisy mianatra. Tondratondrany ireny ampongy ireny izy dia iny ny atony karama dia efa nisaraka izay sy ny dadany dia lasa ireny paritadritaka mitady vola ireny ny ankizy. Izay sady manenjika ho fatsana dia mahazoazo karamarama kely eny dia iny tsinjaraina. Tsy mihinana amin'ny etany dia tsy mihinana amin'ny maraina fa kafe. Dia ny hariva ihany izay mihinana. Tozary lasa fiainan'ireo ankizy ny mitady vola na dia tsy anjarany azy zany. Tsy misy endrika torovana na vizana fa miramirana misotry ny amitavan'izy ireo mandritra izany. Ho an'ity tovavy iray ity, nijanona nianatra mihitsy fa mitady vola nampiana ny ray aman-dreniny sahirana. Kilasy 7 na 3 no niala nianatra ny tenany ary niasa an-trano teto an-drenivohitra rehefa lehibebe. Niala tamin'ny asany izy ary mivarotra mandehandeha miaraka amin'ny dadany. Tsy manan-tsafidy fa tsy maintsy mitady atosiky ny fahasahiranana sy ny fantrana. Mamanay any ambanivohitra dia sahirana be izy. Dia sy dadanay samy aty daholo izay mivarotra. Dia varotra inona izao no ataonareo? Dadanay mivarotra voasary moa izany mivarotra vanjo avy ny asa dia avy eo izay vao nivarotra vanjo. Masika be ilay mpampiasa tany Ankady fotsy dia niala tamin'ilay asa dia mivarotra vanjo. Teto raha ihany dia niala ny aminy. Fa nanina tsy nianatra intsony? Narary be mamanay dia tsy afaka nianatra intsony satria izy vao teraka dia narary be vao asofoka dia izay no nialako nianatra. Na dia voararany lalana tanteraka azy, mbola mahazo vana ny fampiasana ny zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara. Raha ny tarimarika navoaka ny UNICEF, saika zaza ray amin'ny 2 eo nelanelany 5 hatramin'ny 17 taona, izany hoe zaza tsy ampy-taona no efa tafiditra amin'ny sehatry ny asa manome ny tafy 7,7 isanjato. Makasika bebe kokoa ny zazalahy 15 isanjato, amin'ireo mihoatra amin'ny zazavavy 4,7 isanjato. Ankizy avy any ambanivohitra ny 1,15 isanjato, 2,30 isanjato avy amin'ny faritra Antanandehibe ary 7,15 isanjato ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana avokoa. Manana zo hianatra, isakafo, itoetra eo anilan'ny ray aman-dreny ny zaza na inona tsy fananana mahazo azy.
tsy voahaja nefa izany ankehitriny izay tokony ilana fandraisana ndraikitra goafany eo amin'ny tsiraray avy ho sarotra ny amolavola olombanina raha io zaza sy ankizy lazaina fa hoarin'ny firenena azy izao ny hafarany. Miaratsy ny fiarahamonina malagasy ankehitriny samy maka ho azy ny tsiraray ny isanankonana no ny fitondrana samy maka ho azy ka mampiova ny fomba fiainana izay anjakany ny fahantrana lalina sy fikoritanana araka izao fanazavana manaraka izao. Tsapa fa nisy fiovana tanteraka amin'ny fiarahamonina malagasy tsy mitovy ny talosiny ankehitriny ranjaka ny fihavanana ny fanajana ary ny fampitsinjovana taloha ankehitriny kosa dia samy maka ho azy tombontso manokana ny lahara-pahamehana ary dia samy manoza sy ampantany ny rehetra. Amiko aloha fiarahamonina zany hoe fiainana eo amin'ny mpiarabelona zany fomba iainana resaka hoe karazana bazina resaka citoyenne tsy mitovy mihitsy ny aloha raha hoe ny teo aloha sy ny amin'izao satria teo aloha ny hoe zany fiarahamonina zany tena goavana be tena omby mivadika raha tsisy paka taloha. Amin'izao zany lasa hafa mihitsy nefa ny taloha tena tsara ny fiarahamonina. Le fitondrana amin'izao mantsy zao lasa samy maka ho azy daholo ny olona rehetrarehetra. Ny amintsika zany raha tsy miova mihitsy ny filoham-pirenena tsy mety satria le ho an'le fiainanao tsy izay mihitsy. Manjaka ny tsindry azo lena izay miantefa amin'ny vahoaka madinika ka mahatonga ny fikorotanana etsy sy aroa. Eo ihany koa ny tsy fitsinjova amin'ny mpitondra fanjakana ny vahoaka izay miaina anaty fantrana lalina ka mahatonga ny firenena mikorosofahana sy anjakany tsy fandriam-pahalemana. Ny antony tena mahatonga ny hoe fahampitehana izay fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia ny resaka fahantrano. Izay ny tena base satria mahatsiaro tena hita hoe mahantra ny olona dia be da be manaonao foana. Vaovao ny trangam-piarahamonina rava vokatry ny aitrano ny 5.20 isanjato ny tanànan'ny Besely fokontany Tsinjorano komina Belo Tsiribina Omaly Atoandro raha ny fampitam-baovao zara raha trano 10 mandidina ny 10 sisa miangana atao amin'ity tanàna ity. Levony hafa avokoa ireo fananany mponina rehetra raha ny vaovao ary vary amin'ny gony kely sy Satavela. Mbola ao anatin'ny fanisana ny olona niaran'izao faharavana trano izareo tompon'andraikitra ary nantso ny sina ny fanampiana azy ireo. Ankoatr'io, tokantrano mahery ny 10 ihany koa no ravany afy tao Ampasimopera Morondava Androany Atoandro tokony ho tamin'ny 12 ora teo eo. Fandrahoana sakafo kisoa tao amina tokantrano ireny voalaza fa nahatonga ny firetana tao an-toerana. Tonga rapitona ny fiara-pamono hafa ny kominy Morondava saingy nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny tsy fisiana lalana sahaza ny fiara sy ny fahakeleza ny fitehirizan-drano raha ny fampitam-baovao hatrany. Pejy fahasalamana kosa indray ny fiakaran'ny tosidra ny sinusite ny olany aty santiony any amin'ireo antony mety mahatonga ny tevido. Mbola maro hatrany ireo olona tratra ny tevido amin'izao andro mangatsika izao. Asoroana tsara nefa izany raha manaraka fepetra izay omeny ny mpitsabo. Fanadiadiana eo amin'ny sary ny Taiziny. Raha mandeha avy ao amin'ny oron'ny olona mety hivoaka ety ivelany na milatsaka ny anatiny atao hoe tevido na episet-taxis. Antony roa no mahatonga izany raha ny fanazavana toy ny hoe antony avy any anaty izany hoe misy zavatra tavela ao anatin'ny orona na mandray zava-mahadimela ilay olona na koa voan'ny sinusite ka mahatonga ny tevido. Fa isan'ny antony tevido koa ny fiakaran'ny tosidra ny olana ao amin'ny aty eo ihany koa ny fivanganan'ny rà na koa efa nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny. Misy antony anankiroa cause locale ho an'ny olona mety misy rakizy dia mety misy zavatra ao amin'ny orona ao mety misy tsaramaso mety misy zavatra maranitra ho an'ny olona le mifoka rongony reny le mifoka le mitroka an'le rongony dia reny lasa mandeha tevido reny kokoa ho an'ny olona manao rhinosinusiite voan'ny sinusite dia mety andeha an'izay ihany kokoa na avy didina le tao amin'ny orona le olona teo dia mety izy tevido manarak'izay mety ho antony hafa mety mahatonga an'izy dia cause générale ny fantatry ny olona matetika zao dia hoe rehefa miakatra be ny tosidra dia mandeha tevido ny olona anankiray tratra ny tefoedra ilay olona voan'ny fiavra typhoïde dia mandeha ranon'orona miverimberina foana. Araka ny fijoroana vavolombelona iray dia fiakaran'ny tosidra no antony mahatonga ny ando tratry ny tevido azo tsaboina tsara ny tevido hoy izy ary mitaky ny fanarahana fepetra avy amin'ireo mpitsabo izany. Fisehoan'ilay izy alona somary ohatran'ny misy manindrona be marary tany amin'ny loha dia midina aty amin'ny orona dia avy eo tonga dia misy raha mitsininika mandeha be. Ny antony tonga izay raha tamiko manokana dia HTA na hypertension artérielle zany izy niakatra be ny tosidrako.
Le izy tena hoe miseho ohatry ny ahoana fa arakaraka raha tefa tena ohatry ny hoe ambony be zany le tosidra satria tena niakatra be tamin'izay ambony be le izy dia naraka fanazavan'ny dokotera hoe somary malefaka misy lalandra majinika izay ao anatin'ny orinao dia mora vaky kely le izy dia ro miakatra be le tosidra dia vaky le izy dia midéclencher lasa ohatry ny hoe mitezany ihany hoe misy sy normal dia mandeha be le raha avy ny traitement natao moa zany mazava ho azy fa mihinana fanafody mampiaina tosidra fa rehefa le mandeha be iny le izy dia tsy maintsy tapenana le orina tsindrina mafy tsara dia tsetsemana mba tsy handeha le raha. Ny fepetra tokony ho raisina manoloana izany raha sendra mbola tsy tonga any amin'ny mpitsabo dia ny fanampenana ny orina amin'ny landy azo ilay orina ivoahan'ny rà ary tsy ampiakarina aloha fa avela ivoaka ny rà miankina amin'ny aretina mahazo ilay olona kosa nefa ny fomba fisehon'ity aretina ity ka tokony manatana mpitsabo avy hatrany mba hamantarana ny tena vokatry ny aretina izay miseho. Ny fepera tokony atao zany rehefa hoe tratran'ilay tevido vao miseho tapaka sy miverimberina dia tsetsemana le orina io dia milatsaka any ambany tsetsemana atao amin'io amin'le tatakorona io dia miondrika dia manarak'izay tsy mitraka makany arina iny adoson'ny olona rehefa mandeha raha orina dia ny fanatonana iny vaovao ny fahasalamany tokolasy tongoavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity angasana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.